Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia. Raha mitsikera heloko ianao ry tompo, iza no hahatanty? Fa ao aminao ny famelan-keloko ry Andriamanitra Israely. Nalaigny avy tao amin'ny Salamo faha 7:20. Feno faliagna ndraiky feno ravoravoagna agnarahan'ny fitsikigna no magnatriky fiarabagna magnano korialy. Salama mbola tsara tsika jiaby agnato an-tragno agny. Atsika zay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity. Radio Fagniry hitantsika amin'ny 504 MHz izay natao ampitambatra atsika jiaby ologno araiky. Ho fagnitaragna ihany koa indrindrandrindra ny vaovao mafaly ny Kristy. Isoragna anareo zay magnaraka tsy tapaka manjoy atranitrany ity onjam-peontsika ity. Nezaneza ny toeragna misy anao amin'izao raha rigny sy asaigny ihany koa agnaraka izy ity atranitrany. Satria ny lohahevitry aroson'ny eglizy amintsika niany antsoin'ny tompo hankeo amin'ny fanasany atsika. Izay dia horegnitsika amin'ny alalan'ireo vakiteny masina aroson'ny eglizy amintsika niany omban'ny fagnazavagna sy toroteny ndraiky fampianaragna hoentin'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque ka resintsika ampitiavana, ampinoana ary amin'ny fanantenana reny izany. Bokony izay mpaminany amin'izany andro izany ny tompony tafika no manafanasana amin'ity tendrombohitra ity ho an'ny firenena rehetra dia fanasana amin'ny hena matavy, fanasana amin'ny divay elan'ny hoetrehana, hena matavy sy betsoka, divay elan'ny hoetrehana sy voatatavana. Horovitiny eto amin'ny tendrombohitra ity ny voaly manarina ny olona rehetra mba mirakitra mandrakitra ny firenena rehetra. Ny fahafatesana ho foanana tsy hisy mandrakizay. Andriamanitra tompo amafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra. Ny ainatry ny vahoakany esohiny tsy misy amin'ny tany rehetra fa efa niteny ny tompo. Izao no lazain'ny olona amin'izany andro izany. Indro ny Andriamanitsika izay niankinantsika mba ho voavonjy dia ny tompo izay natenaintsika. Aoka isika hanao fifaliana sy ravo amin'ny famonjena fa ny tanan'ny tompo hipetraka amin'ity tendrombohitra ity. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra.
Luasa mafati Etimisa dauraku Kayemena wamaterina Sikibani ya ruai Pawaruanona Sausuana sakaku Arinena manusia Ilu-ilu sariluaku Kasapu murunan sinyaku Ini kasambaranau Ilu-ilu sariluaku Kasapu murunan sinyaku Ini kasambaranau Sinyaku siya sambarana Lumang-lumanya kianaku Awatan di setumpu Dunera kuatani Aminah kureda Wanita itu Tukusinya wajibini Wanisana kapiandi Wanilepa na imasina Isara-sara ranu peluna Unina itasikera Wanilepa na imasina Isara-sara ranu peluna Unina itasikera Yasukana Waniujijo Isianu itu nakap tiada nasi Isianu itu nakap tiada nasi Wawanangana Yasukana Waniujijo Isianu itu nakap tiada nasi 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 Vaky teny masina faharoa taratasiny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipy. Ry kristianina havana, aiko ny mihafy, aiko ny manambe, efa mianatra ny ovoky sy onoana aho, ary ny anambe sy ny tsy anana koa, na inona, na aiza, ary na amininona, maefa ny zavatra rehetra aho, amin'ilay mankahery ahy. Nefa tsara ny nataonareo ny ombim-pahoriana tamiko. Fa Andriamanitra kosa no amonona izay ilainareo rehetra, araka ny heriny. Ampombainy voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy izany. Ho an'Andriamanitra raintsika ny eny voninahitra mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra.
Alleluia, uia, raisinain kenjanare, bateni masina simayer, alleluia, 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 uia, raisinain kenjanare, bateni masina simayer, alleluia. Iombatsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratany masinday Matio voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny zokiolona nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka n'Andriamanjaka anankiray izay nanao fanasana tamin'ny fampakarambadin'ny zanany lahy ka nagniraka ny ankiziny hanainga izay efa nasaina ho agny amin'ny fampakarambady fa tsy nety nankany ireo. Dia nagniraka ankizy hafa indray izy nanao hoe: lazao amin'ny nasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandro ary efa vonona avokoa ny zavatra rehetra koa tongava aty amin'ny fampakarambady ianareo. Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny ray nankany amin'ny sahany, ny ray nankany amin'ny varony, ary ny sasany nisambotra ny ankizy ka no ny efa noteviteveny dia novonoiny. Tezitra ny mpanjaka no nandre izany ka nagniraka miaramila nandringana izany mpamon'olona izany sy nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny ankiziny: efa vaomana ny fanasana amin'ny fampakarambady, fa ny nasaina no tsy mendrika. Koa mandehany ianareo any amin'ny fionandalana ary asao aty amin'ny fampakarambady avokoa izay hitanareo. Dia niely eran'ny arabe ny ankiziny, nanangona izay rehetra hitany na tsara na ratsy, ka ipoka ny mpihinana ny trano fampakarana. Ary niditra ny mpanjaka izaha ny mpihinana, ka nahita lehilahy anankiray tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady. Dia hoy izy taminy: ry Sakaiza, nahoana ianao no niditra eto nefa tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady? Fa sina ilay olona. Ka hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: afatory ny tongotra aman-tanany, ka ario any amin'ny maizina any ivelany io, agny no hisy fitomaniana sy fikotroa nify. Fa maro no nantsoina nefa vitsy no fidina. Alleluia, alleluia, uia, raisinain kenjanare, bateni masina simayer, alleluia, 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 uia, raisinain kenjanare, bateni masina simayer, alleluia. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava-malala, ansoin'Andriamanitra tokoa sika ho amin'ny asambarana. Ny naharen'Andriamanitra sika dia ho sambatra miaraka aminy, olo raika sy fianakaviabe ao aminy. Koa amin'izao lahady fa 24 amby mandavataona izao dia izay tokoa ny foto-kevitra
tiany eglizy hosaintsaintsika hodinintsika ivavahantsika fa indrindra moa misarasaraka indrisy isika olombelona hitasika zany amin'ny fiainantsika andavanandro ka izay indrindra asain'Andriamanitra amin'ny fanasan-dehibe iombonana aminy itsika ny ihany ity mba ahafahasika migoga ny tena sambarana ary indrindraindrindra ifampisinjo ifampikasaka ny soa amin'ny fiavaransika ihany koa. Ry kristianina havana, inona tokoa moa no niainantsika nandritra ny fankalazana ny synody dingan'ny faharoa na ny fijanonana faharoa ka nandalianantsika ny hoe fiangonana eglizy kely miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana laitranobe iombonana. Ny fandalinana nataosika rehetra dia nanampy asika ahasapa ny vokasiontsika hatramin'ny naharian'Andriamanitra antsika. Tsy inona no naharian'Andriamanitra antsika fa no harian'Andriamanitra ho sambatra isika ho isika ka loharano sy fototra dian'ny fivelomantsika indray ny fifandraisana amin'ny zavaboary amintsika samitsika amin'Andriamanitra ary zay ny fionambe averiberitsika fa sy mandeha ho azy izay no ny fahotana ary zay no antony nandalianantsika an'izao synody izao miara-dalana antsika miara-mivavaka antsika miara-mandinika mba hanarina indray ny fifandraisantsika araka ny naharian'Andriamanitra antsika araka ny namozena i Kristy antsika satria ao no loharano sy ny fototra izay fiainantsika izay ady sady dia ary zay hotsika ady amin'ireo fakapanahy izay misakasakana asika ary mitady indrindra aza manapotika mitady andrendrika asika mba hasaizasika mandavorary izay fifandraisasika izay ka sy ahitasika ny tena fiadanana sy ny asambarana ka andresesika reny fisarasarahana ireny fananganana hevitra ireny fizarazarana ireny ka tonga sika olo raika sika jiaby ho frately toto ho piraitam-po isika hoy ny papa ho fianakaviam-ben'Andriamanitra ary zay indrindra no ny lohevitra hoentin'ny kongresy eukaristika ka ahafahasika miombona bebe koa amin'ny Jesoa ka ahatonga sika ho piraitam-po tokoa ka izay no lohevitra ny kongresy ny fihavanana ny fiombonana no manasitrana amin'izao tontolo izao piraitam-po isika izay ka izay no dia makany amin'ny tena fiainana mahazanak'Andriamanitra anasany tompo asika ny anty. Ry kristianina hava malala aokary ho fantasika fa ny lohevitra momba ny fampakarambady izay azo lazaina fa fanehonan' izay fiombonana izay mahatonga ny fampakarambady mampiombona satria ny fianakaviana rehetra no ampiombonina eo ka lohevide tokoa io ao amin'ny baiboly fa indrindra ao amin'ny testamenta taloha ary mbola hitasika aza amin'ny testamenta vaovao anisan'izany ny fanasana tany Kana ka sy magaga raha matetika i Jesoa raha tianambara ny fiombonana sy ny fahasambarana ny maka ny fanoharana mikasika ny fanambadiana ambaran'Andriamanitra ny fifandraisana sy ny fifampitondrana ao amin'ny fifanakam-pihavanana izay manambara fa iray aina aminy isika ka io fanasana io no manambara ny fiombonana amin'Andriamanitra ho isika mampiraitam-po isika frately tuty mahaolo raika sika ny tiany vakiteny voalohany antraterina indrindra arak'izay voalaza zay dia Andriamanitra no manasa sika manambara an'ilay faminaniana sy ny fandriana hatramin'ny voalohany mba ho fianakaviana be ao aminy isika manambara ary izay ampaminany amin'ny vakiteny voalohany fa sy ny vahoakan'i Israely fotsiny ihany no nanomanan'Andriamanitra an'izay fanasana lehibe izay fa ho an'ny olombelona rehetra ka dia tanteraka io faminaniana izay io ao amin'ny Jesoa ary dia izay ny synody ary izay no mahatonga an'ireo mpanomana ny synody araka ny efa nambarantsika ombenombeny mila mivavaka isika ary izay ny dikany Pentekoty vaovao izay iresika amin'izao synody ataontsika izao ny Pentekoty dia nampiombona ny vahoaka sy ny sony ny fitrevitra ara-pitenenana fa nafantatra ny sitrak'Andriamanitra izay ny dikany Pentekoty mahalala ny sitrak'Andriamanitra ka raha mahalala ny sitrak'Andriamanitra isika dia miombona io ny fanasana lehibe ka io no ankalazaina ao amin'ny
Eukaristia, tanteraka izay ao amin'ny Eukaristia, ary zay no mahatonga asika miroso amin'izao kongresy eukaristika izao. Ny Eukaristia mampiombona antsika amin'Andriamanitra sady mivelona isika no misantatra an'izay fanasana izay amin'ny fankalazana ny Eukaristia. Matetika isika no mamerimberina ry kristianina havana fa ny fankalazana ho asika dia tsy fahaserovana fotsiny fa no ny asa ny fanahy masina dia tanteraka izay ankalazaina izay, ary zay no mahatonga ny Eukaristia ho fanasan'ny Tompo, zany hoe mampiombona antsika ka mahatonga asika hivelona sahady nyzay maha-olo raika asika, maha fianakaviam-ben'Andriamanitra asika, maha piray-tampo asika, maha frately toto isika, entanina risika mba hizery lavilavitra tokoa. Eny fa na dia ny misedra olana sy maintsy mandeha fotoana sarotra azy asika ankehitriny dia feno fanantenana noho izay Kristy nandesiny ny fisarambasana izay i Kristy fampiavana antsika dia manjary ao amin'ny Andriamanitra ny fanantenantsika ao amin'ny Kristy maty ny zangako velona, mampiombona antsika, mahay iray asika ka mazava arak'izany fa ny Eukaristia dia fa fanasana faratampony mampiombona antsika. Matetika ambara amintsika fa ny fankalazana dia sy fahaserovana ho isika fa efa fiainana sahady sy fanasany Tompo fosiny zany ny Eukaristia ho asika, fa no ny asany fanahy masina dia efa sady famantarana no santatra ilay fanasana lehibe ombona antsika sahady amin'ny Andriamanitra amin'ny fiainako avy, ka azaho isika ny tena fiadanana sy ny asambarana ary ny hafaliana ary ny fahamasinana satria ny masina dia izay miombona amin'Andriamanitra. Izay no mahasakramenta azy, izany koa no mahatonga asika rehefa mandray ny communion izay teny frantsay midika hoe fiombonana, miombona ny Kristy mpandresisika ka mandray anjara amin'ny fanasana ka fekempinoana teteraka fekenany zany fanazavana rehetra zany ilay teny sotra valisika isaka mandray ny vatan'ny Kristy isika. Amen. Izany hoe ho tanteraka tokoa ny izany ka izay indrindra ry kristianina ava malala mampiditra ny Jesosy ao anatintsika ary anatin'ny fiainantsika isika, mampandroso azy amin'ny fiainantsika ka manao ny akanjo mifanaraka amin'izay fanasana izay. Izay no mahatonga antsika ihany koa mialoha ny andray ny Tompo, mialoha ny ankalaza ny Eukaristia mandinika ny conscience izay le atao sika rehefa manao ny fifonana isika anambarahantsika fa mandinika ny conscience sika raha mifanaraka amin'izay ankalazaina, zany hoe manana ny akanjo mifanaraka amin'ny fanasana. Ka izay ny mahatonga antsika satria fantatra sika fa tsy lavorary sika, fantatra sika fa sy mendrika isika dia mitodika mandrakariva amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Raha mahasapa sika mandritra ny fankalazana dia isa teteka sika no manao an'izay fekena ny fahalementsika izany. Ka izay indrindra ry kristianina ava malala fandrindra amin'izao alahady 24 amby enitsika tamin'ny evanjely fa nanao fanasana tokoa Andriamanitra araka io fanoharana nataon'i Jesosy io dia nisy nandany fanasana araka-azagaga ary sika raha misy zavatra miseho toy izany indrisy mampalahelo eo amin'ny fiainansika fa isaorasika nefa Andriamanitra no ny famindrapony fa nakatoa azy sika ka tonga manantona an'izao fanasana zao. Enosika sara ny tenin'ny tompon'ny fanasana ao amin'ny evanjely efa voahomana ny fanasana amin'ny fampakaram-bady fa ny nasaina no tsy mendry komandehana ianareo any amin'ny fikondalana ary asao ho aty amin'ny fampakaram-bady avokoa izay hitanareo. Dia nihelerany arabe ny ankiziny nanangana izay rehetra hitany na tsara na rasy ka hipoka ny mpihinana ny trano fampakarana. Ka izay indrindra no anjara sika ry kristianina ava malala manasa ny olona ary mifanasa aza ny marimarina koa satria isika rehetra no asaina amin'ny fampakaram-bady amin'ny fanasan'ny Tompo. Misy ny nasaina
saina kanefa nandako sambatra isika ary raha afaka manatona ny fanasana fa indrindra araky ny voalaza teo sy ny zahatavan'olon'Andriamanitra fa ny foam-panahisika mibebaka no tadiaviny izay nodikany fandroanan'ilay anankiray sy ny akanjo amin'ny fampakaram-bady. Ny asa songadina dia tsy hoe manavakavaka Andriamanitra fa asainy avokoa ny olona rehetra fa anjarantsika ny miomana amin'izany ary izany no ataontsika amin'ny ty tany ty fandalovana ty ary izany indrindraindrindra no ataontsika amin'izao sinoda izao anampy isika iomana anao ny akanjo amin'ny fanasana amin'ny fampakaram-bady. Raha sarosika ny teny lazain'ny pretra isaky ny mankalaza ny Eukaristia sika ary indrindra mialoha ny fandraisana an'i Kristy ny vatan'i Kristy sambatra isika sy izay voantso amin'ny fanasan'i Kristy ka izay indrindra ry kristiana ava malala aoka ny tantena isika aoka andinika ny konsiansika ary averisika matetika fa natao hoe konsiansy dia ny mahasika sika zany hoe raim-pianakaviana ianao didininao hoe miaina sy mivelona maray-pianakaviana avy ao renim-pianakaviana avy ao mivelona an'izay zanaka avy ao mivelona an'izay pretra avy ao mivelona an'izay eveka avy ao mivelona an'izay lehibe n'orinasa avy ao mivelona an'izay fonksionera avy ao mivelona an'izay tsara avy ao mivelona an'izay sy ny sisa sy ny sisa. Io akanjo io zany dia ilay akanjo ny batemy, akanjo ny finoana, akanjo ny asa ny fiainasika maneho ny fitiavan'Andriamanitra, maneho ny famindrapo, akanjo maneho an'izay fahamarinana fampanjakana ny rariny sy nisy ny asa n'Andriamanitra. Raha manao ny asa n'Andriamanitra sika dia Andriamanitra manao ny asa sika ary io zany ilay akanjo izay lazainy Jesoa ao amin'ny fampianarana sarosika ary naverimberintsika matetika tatoato fa izao krizy iainasika izao dia vokatry ny sy fananasika akanjo mifanaraka amin'ny mahafianakaviam-ben'Andriamanitra sika ka izay indrindra no anaovasika ny sinody ary irososika amin'ny kongresy eukaristika ny fihavanana no manasitrana n'izao tontolo izao piray tampo isika ka hokary sy ho slogan fosiny zany rehetra izany fa aniteraka ny fiainasika mety tsy misy manana an'izany karazana akanjo zany araky io voalaza amin'ny fanoarana io satria araky ny akanjo dia ny akanjo mampiombona antsika amin'Andriamanitra ary sy inona no mampiombona antsika amin'Andriamanitra fa ny fanatanterahasika ny tritrak'Andriamanitra ary izay no mahatonga asika milaza hoe ady sady tia ny fiainana satria ny fakapanahy no mandoto ny akanjo hoentisika ka ady amin'ny fakapanahy ny fiainana io no ady sy maintsy etresika ka ampiny ny fahasoavan'Andriamanitra isika amin'izany ary ho tanteraka eo amin'ny fiainasika izay fietrehana ny sitrak'Andriamanitra izay ka atonga ny akanjosika na dia sy homendrika azysika mifanaraka amin'izay fanasan'Andriamanitra izay. Ry kristianina havana azosika onona tanteraka ary izao antony anatanterahasika ny sinoda izao. Ny sinoda sy ny kongresy eukaristika zany dia ady sady dia anadio ny akanjom-pinoantsika mba hahatonga asika olon-dehibe amin'ny finoana isika. Matetika manaonao foana isika ka sy manao ny sitrak'Andriamanitra ka ny fivelomana ny finoana no ianarasika amin'izao sinoda izao ka ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro isika. Io no akanjo hoentisika amin'ny fampakaram-bady anasan'Andriamanitra isika ady sady dia ka mila miomana isika. Izany no ananaran'ny mason-dapoly antsika ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasy ny Filipianina rehefa niresaka ny traikefana izy mikasika an'izay fanatanterahana ny akanjo izay. Aiko ny miafo izy, aiko ny manambe efa nianatra ny hovoky sy hononao ary mianambe sy ny tsy anana na inona na iza ary na amin'inona na amin'inona. Izany hoe manomana ny akanjo ny fampakaram-bady izy. Ihay ny mason-dapoly ny
hampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Io koa no lazainy amin'ny taratasy ho an'ny Korintianina hoe sy fantatrareo fa izay manao ny raharaha masina dia mivelona amin'ny zavatra ny teboly. Ny fiainany dia ao amin'izay fanompona n'Andriamanitra izay no amarenasika matetika hoe ny finoana sy tany malemy anorenam-pangady fa tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fantaro ary fa rehefa miasa ny fahasoavan'Andriamanitra dia manadio ka izay fanadiovana izay dia sedra ho asika ihany koa io ny fanoharana taon'i Jesosy amin'ny voaloboka sy maintsy horatsanana ary diovina ny voaloboka mba hamokatra bebe koa ary hamokatra voatsara. Ka mety mandirifiry izay, mety ho mafimafy, mety mamparary, ka izay nefa dia manadio ny akanjo ka manatena andesika ka hiroso amin'ny fanasana. Sy mandeha ho azy zany rehetra zany ry kristianina havana malala fa mila fiomanana, mila ezaka. Ny fahasoavan'Andriamanitra no manampy ny ezaka ataosika ary hampamokatra ny fiainantsika. Amin'izay ny valososika dia ny fiombonana amin'Andriamanitra hirososika amin'ny fanasana lehibe, azahoasika ny hafaliana sy ny fiadanana mandrakizay. Ka inisinina moa izay fanasana, izay hafaliana sy fiadanana izay fa ny mitoetra ao amin'Andriamanitra. Sambatra sika miombona amin'izany satria tanteraka ao amintsika ilay faminaniana voalazan'izay mpaminany amin'ny vakiteny voalohany. Ry Jesosy Tompo, antsoinao tokoa araka io fanoharana io izahay fianakavianao, olo raika aminao. Antsoin'Andriamanitra ray ny olona rehetra ho tonga eo amin'ny fanasana ary efa santarinay izany ry Jesosy amin'ny fankalazana ny Eukaristia. Ka ampio ary zahay iombona tanteraka aminao sy anatina fosiny fa hanana fo feno anao ary ahayana tanteraka reo asa maneho famindrapo ka ahay anazy ny tontolo iainana izahay. Andova ty tranobe iombonana ity ho tena taranaka mpanorona fa sy sanatr'in'izany ho taranaka mpandrava iombona mandrakariva amin'ny olonao izahay ao aminao. Amin'izay dia resy ireo sakasaka nareo fizarazarana reo zavatra manahirana eo amin'ny fiainana ka ho vonina androso mba ho mendrika ndray ny akanjo amin'ny fampakaram-bady. Ampio izahay sy asara izay lafisia fa tena iombona tanteraka aminao ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ampio izahay iombona sy anilikilika na iza Masiny Mario mivavao anay mba hanana fiainana eukaristika tokoa izahay, hanana akanjo ny mpapakatra ho tabernakla velona izaran'i Jesosy amin'ny manodidina anay mba samy voasa izay rehetra ka ho fianakaviam-ben'Andriamanitra ho frately tuty olo raika isika ziaby. Masinay Josefo ray mpiaro ny eglizy eran-tany ianao ka toanao mbavaka ny ezaka rehetra ataonay fandrindra amin'izao sinoda izao, amin'izao fanomanana ny kongresy eukaristika izao ka hanana ny akanjo ahafahanay ho anisan'ireo voasa izahay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy voatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy voatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.